Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary amin'ity hariva ity ijoro vavolombelona amintsika rehetra izay mihaino eto ny amin'ny nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teo amin'ny fiainako. Ka izy rery ihany no angatahako amin'ity hariva ity amin'ny teny mivavako ary ny teny rehetra izay ho teneniko eto dia izay ho sitrapony rery ihany no tanteraka. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Anomboako ny fijoroana vavolombelona zany dia tsy maintsy ho azavaiko kely aloha zany le fitomboany satria mba hampazava kokoa le tantara. Nisy fotoana zany teo amin'ny fiainako niatrika olana. Dia le olana moa zany tsy olana ray fa nisy ihany dia nanana olana ara-pahasalamana koa zany dia vao avy nididiana dia tsy nafahako nivoaka tany ivelany fa tsy maintsy nijanona tato an-trano. Dia rehefa nijanona tato an-trano dia nanana faniriana, nanana etaeta zany. Tena hoe nirehitra tato anatiko ny etaeta hoe tea fantatra ny Jesosy bebe kokoa. Efa fantatro ihany, efa nivavaka ihany zany taloha, fa natsapa zany ohatrany hoe misy banga teo amin'ny fiainako. Na tsy ary fahabangana teo amin'ny fiainako dia tamin'io andro iray io zany tafandohalika. Nandohalika teto amin'ny chambre dia nivavaka. Dia rehefa nivavaka dia nirotsaka ny ranomasoko, tena hoe latsaka ny ranomasoko, tsy haiko akory hoe ahoana ny nahatongava an'ilay izy fa dia nilatsaka ny ranomasoko ary tena nitomany fa tena natsapa hoe mila ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainako satria mahatsiaro fahabangana. Dia tamin'izay fotoana izay rehefa namaky teny dia niteny tamiko ny tompo tamin'ny alalan'ny teniny. Dia niteny azoko tamin'izay fotoana izay hoe fitiavana mandrakizay ozy izy no nitiavako anao. Zany hoe tiany zany io zany na mandao anao ny olona rehetra na niavanao raha mandao anao ny tompo tsy mandao anao mandrakizay. Itsika no tsy mahafantatra fa izy eo mandrakariva ary ninona miseho amin'ny fiainantsika dia te hiaraka amintsika mandrakariva ny tompo fa indraindray itsika no manamafy ny fontsika. Dia ny tiako tenena aminao androany rehefa nisy fotoana moa zany za tsy afaka nivoaka tato an-trano dia mivavaka zany fa amin'ny alalan'ny amin'ny YouTube misy indraindray moa misy fitoriana teny dia mijery toriteny dia rehefa nangetaeta ny fanatrihan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia nivavaka nangataka tamin'i Jesosy. Tena mangataka ary midongo mihitsy. Ianao rehefa mangataka amin'i Jesosy rehefa mandray azo ray ianao dia afaka midongo ohatran'ny zanaka ianao satria ny zanaka dia matetika midongy amin'ny ray aman-dreniny. Dia ianao koa rehefa misy zavatra tianao azo na tianao fantatra dia afaka mangataka ianao. Tena afaka mangataka ohatran'ny zazakely mihitsy ianao. Dia niteny hoe tompo, teanao zavatra za, teanao ny asanao fa tsy fantatro hoe inona le tokony ataoko satria zany za efa nanapa-kevitra koa fa manomboka zao ny fiainako tsy manao izay tiako atao intsony fa rehefa hanao zavatra dia anontaniako aloha ny tompo hoe inona ny tiany sy sitrany ho atao. Dia niteny tamin'ny tompo hoe tompo, teanao ny asanao, teanao ny asanao fa tsy fantatro hoe inona ny tokony ataoko. Fa mitenenena Jesosy amin'ny fomba rehetra mitenenena fa manaiky ny hotarianao. Dia nivavaka foana dia nandeha ny andro tsisy valiny, tsy naheno zany nibitsika ny fanahy miteny hoe inona ny tokony atao. Nandeha ny volany tsy naheno valiny, tsy nahazo valy teny. Nandeha aman-taonany tsy nahazo valy teny. Dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana tena efa aman-taonany dia za zany rehefa tsy nahazo valy teny tsy haiko hoe inona ny sitrapony dia tena nijanona tsy nanao mihitsy ary na izara nijanona tato an-trano tsy nandeha nivavaka
tany amin'ny toeram-pivavahana fa zany mivavaka ihany zany fa ato an-trano. Dia mitady azy bebe kokoa. Dia ianao rehefa mangetaeta zay dia mitombo ny fotoana na ny fotoana anomponao anazy tsy ohatry ny taloha fa manokana fotoana bebe kokoa ianao dia mitombo ny fotoana. Dia rehefa tena te hafantatra azy ianao, tena mitady azy amin'ny fonao rehetra, dia mahafohy fotoana ianao, mahafohy fotoana mivavaka, indrindra mamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tena matonany dia tsisy valiny, dia hoy ny tompo fa ela ny ela dia nahazo. Le valiny le vavaka nataoko kai zany tsisy hoe mandehana anao manao an'izao na mandehana anao manao le za mitoetra ato an-trano zany le za mitady azy, le fifandraisako manokana aminy zany no nilainy tamiko. Ka le za le miandro valiny iny zany dia mivavaka mangataka aminy foana ary mitombo ny fifankazarako aminy sy ny fitiavako azy. Dia kay le vavaka nataoko iny zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra tamiko hoe mipetraka mihitsy aloha ianao dia mitady azy. Le fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra iny no tena zava-dehibe, satria raha andeha hitory ianao, le Jesosy Kristy ho torianao tsy fantatrao akory izy, tsy fantatrao hoe inona ny sitrapony, tsy fantatrao hoe inona ny tiany, ary tsy fantatrao hoe inona ny zavatra nandidiny anao sy nandrarany anao. Alohany zany tsika hitory ny tenin'Andriamanitra dia tsika aloha mila manana fifandraisana aminy, mila mahafantatra azy, ary ny fomba hafantarantsika anazy dia tsy misy afa-tsy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ihany. Ianao zany raha te hafantatra bebe kokoa momba ny Jesosy, raha te hafantatra momba ny Jesosy ianao dia famakianao ny tenin'Andriamanitra irery ihany, dia mangataka ianao, mangataka amin'ny fanahy masina fa izy no hamaly ianao. Dia izy ny teny ao amin'ny Isaia. Fa io zany misy olona koa zany mieritreritra hoe efa be dia be ny raha tsy nataoko, za ohatran'izao ve dia izy anaiky. Fa izy dia ny teny ao amin'ny Isaia 1:7 hoe avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany hoe izy tsy mijery na inona zay milasanao tsy jereny, fa ianao manomboka androany. Izay no tiany tompo aminao, ary aza manamafy ny fonao raha mbola maheno ianao, raha mbola nahazo fahasoavana mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao androany, dia aza manamafy ny fonao. Fa tianao ny tompo ary mbola miala nenina ny aminao izy androany, ka aza manamafy ny fonao. Dia ho tohizako le izy. Dia za zany teo amin'izay zany nampafantaro ny tompo hoe tsy le fomba fatao mandeha isan-kalahady, tsy izay no tena nandrasan'ny tompo. Tsy le fomba fatao, satria misy ny olona mieritreritra hoe rehefa tsy any am-piangonana izy dia ohatrany tsisy fanahy masina. Fa ny tena takian'ny tompo aminao androany dia ny fanoloranao ny tenanao ho fanatitra velona. Satria izy nilaza ao amin'ny Korintiana Voalohany Korintiana Voalohany 5:7 hoe motsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ianao ny tempolon'ny fanahy masina, ka dikan'izany mila diovinao ny tenanao, mba hatamana ny fanahy masina hitoetra ao anatinao. Dikan'izany ianao zany mila miala amin'ny fahotanao, mila mahafohy fahotana. Satria rehefa manaiky ianao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ianao dia omeny hery ianao. Araka ny teniny ao amin'ny Jaona 1:12 hoe fa izay rehetra nandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Io zany tsy misy zavatra be dia be atao fa mila ny fahafohizan-tenanao, mila ianao manaiky azy fotsiny, izay no angatahany aminao.
dia hiteny aminao izy, hiteny aminao ny fanahy masina, dia izy no ampafantatra anao zay sitrapony ka tokony ho ataonao. Dia rehefa mandray ny tompo anao rehefa manaiky azy anao rehefa nanaiky azy ho ray anao dia mila anao manana ny toetrany ihany koa. Mila hita taratra eny aminao ny toetrany rainao. Satria tsika rehefa miteraka tsika ny zanakitsika misy tovizana amintsika ary mitovy amintsika. Tsy mila miteny amintsika hoe ty zanako fa vao hitan'ny olona le zaza matetika dia efa hoe ty zanak'ranona ty. Dia tsika koa ohatran'izay. Eo amin'ny fiarahamonina tsika tsy mila kory atsika miteny hoe zay ny kristiana dia mivavaka any anany zay tsy mila manamary-teny ianao. Fa ny fitoriana voalohany ataonao dia ny tenanao, ny fitondran-tenanao. Vao hita ianao zany dia misy zavatra, misy araka ny teny frantsay hoe dégager fitiavana ianao. Satria ny raintsika dia fitiavana. Rehefa mitoetra ao aminy tsika dia tokony manana fitiavana koa. Dia manana ny vokatry ny fanahy. Rehefa hitoerany fanahy masina tsika dia manana ny vokatry ny fanahy. Dia ny vokatry ny fanahy zay tokony ho hita eny amintsika dia ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny fahamoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana. Raha mamaky baiboly frantsay moa anao dia amin'ny teny gasy ilay izy teneny hoe fahamarinana, fa raha baiboly frantsay no vakianao dia la foi no misoratra eo, izany hoe finoana. Dia ny fahalemem-panahy dia ny fahamoram-po. Ny atsapahanao fa mitoetra ao aminao ny fanahy masina dia ny fahitanao fa misy ireo vokatry ny fanahy ireo miseho aminao amin'ny fiainanao andavanandro. Dia hiteny aminao androany hoe tsy ny fandehanana am-piangonana akory ny mahavonjy. Za tsy miteny hoe ratsy ny fiombonana, fa ny voalohany indrindra dia ianao manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainanao. Ary ianao androany ianao dia mangatà ohatran'ny zazakely, afaka midongy mihitsy ianao, tena hoe aza manaiky ianao fa midongy ianao. Fa tsy maintsy izy miteny aminao, amin'ny fomba rehetra mitenenany aminao. Fa itsika indraindray ny fahotantsika tsy mahafoy fahotana. Tsy mahafoy fahotana dia izay fahotantsika izay no manakana antsika tsy hahita ny tavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia izay ny afantaranao fa mitoetra amin'Andriamanitra ianao dia ny fanananao ny fanahy masina. Omeny anao ny fanahy masina ary mitoetra ao aminao io fanahy masina io. Io fanahy masina io no mibitsika aminao. Indraindray ianao rehefa misy zavatra tianao atao, io fanahy masina io indraindray no manakana anao na mamporisika anao hanao zavatra. Indraindray ianao te hanao zavatra ohatra hoe tsy mety ilay zavatra tianao atao, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia io fanahy masina io. Io fanahy masina io no mitarika anao ny sitrapony ary manakana anao ihany koa io tsy hanao izay zavatra tsy sitrapony. Dia androany raha mbola maheno teny ny soratra masina ianao dia aza manamafy ny fonao fa amin'izao fotoana izao ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao na tsy pino ara dia efa mahafantatra hoe tena efa farany izao, efa miaratsy izao fiainana izao. Ka aza mieritreritra ny tsony hoe mbola hanao fiainana be eto ambonin'ity tany ity, mikatsaka zavatra tsy haiko inona no zavatra mety hoe mbola katsahanao hoe je vais vraiment la voir. Fa androany dia tokony ho fantatrao fa ny zavatra rehetra dia mandalo. Fa ny mitoetra mandrakizay dia Andriamanitra irery ihany, ary izay mitoetra ao aminy dia tsy ho very. Omeny fiadanam-po tsika raha mitoetra ao aminy. Izy ny tompony fahafenony. Indraindray tsika mety ohatranahy ianao, mety tsy haiko hoe misy olona any ohatraa taloha hoe misy fahabangana eo amin'ny fiainana, ohatran'ny tsy metimety, ohatran'ny te hanao zavatra foana, ohatran'ny tsy mety raha tsy mahita olona, raha tsy.
fa rehefa nandray an Jesosy na tsisy olona azy eo na tsisy ninina azy, rehefa feno an Jesosy ianao dia feno ny fiainanao, tsy mitady zavatra be dia be intsony ianao, ary ny fanatrehan'ny Tompo eo amin'ny fiainanao ny zava-dehibe indrindra tokony angatahanao isan'andro. Ary ianao izay efa manana ny fanahy masina, aza miemotra intsony, aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina, fa ifikiro Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy anao anio. Dia ho fitiniko le izy ny zava-dehibe izany dia ianao sy ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Ny firesahanao amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro, indrindra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa tsy mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy mahafantatra izay ao anatiny. Dia iny mahatonga ny olona mora fitahan'ny olona. Dia eo ihany koa, tsy hoe tsika rehetra rehefa ao amin'ny Kristy dia tena iray. Dikan'izany tena iray tsy mitovy daholo, fa ny sasany mety hoe vava, ny sasany mety hoe tongotra. Ianao izany rehefa hanao ny asan'Andriamanitra, tsy hoe ranona manao an'izao dia hanao ohatran'ny ranona koa. Tsy manaraka efa fotsiny ianao rehefa hanao ny asan'Andriamanitra, fa mangataha aminy ianao, fa izy manana programa manokana izy ho anao manokana. Tsy ny itovizanao amin'ny olona rehetra akory ny zava-dehibe, fa ianao mangataka amin'ny Tompo hoe inona ny sitraka ao ho ahy. Mangatahanao fa na miandry ela be ary ianao, na aza manao zavatra koa hoe satria tiako atao dia ho ataoko. Tsy manao an'izany intsony, fa mila ny fitarian'ny fanahy masina, mangataka amin'Andriamanitra, mangataka amin'ny Jesosy Kristy ny amin'izay sitrapony ka tokony ho ataonao. Dia amaranako azy dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo. Misaotra anao izay ny amin'ny fitahinao, ny amin'ny fitiavanao, ny fahasoavanao izay mbola natoy izao anay indray Jesosy. Amin'ity hariva ity Jesosy. Dia maro ianao mahita, fa maro ny olona amin'izao mangetahetanao, mangetahetan'ny fahamarinana, kanefa tsy mahafantatra hoe inona ny tokony atao. Tsy fantany fa ny fifandraisany manokana aminao tena ilainao Jesosy. Dia ny vavahany sy ny amakiny ny teninao, afantarany ianao, ahaizany ianao mba tsy ho voafitaka ny mpitondra fivavahana sandoka. Amin'izao hariva izao Jesosy dia mangataka manokana ho an'ireo olona rehetra izay mangetahetanao, maniry anao, maniry ny fanatrehanao eo amin'ny fiainany. Ianao anie Jesosy nikasika ny fon'izy ireo, ahaizany ianao. Dia ny voninahitra anie dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.